Famiroso amin'ny fanovana aitao arak'ady mirindra tanteraka ny fitantanan-drara eo anivy ny postra malagasy ankehitriny fanavaozana izay nomerika tsikely namerina tsikelikely ny fatokisa malagasy indrindra ireo mpanjifa mpandrara goavana eto Madagasikara ity orinasa-panjakana ity hoy ny tale jeneraly ny postra lalana iray ahafahana manamora ny fifaneraserana ny fandraisana ny postra ary ankehitriny moa dia mitsinjo ny sosialy malagasy ihany koa izy ireo amin'ny alalan'ireo tolotra ara-bola maro samihafa hoy ny ministry ny postra sy ny fifandraisan-davitra androany nandritra ny fanokafana ny maso-ivoa ny postra tetsy Antaninarenina. Andoniana Martina Njara Randriantsoa. Tato anatin'ny 5 taona tsy nitsahatra nametraka paikady vaovao hatrany ny amin'ny famerenana ny fatokisan'ny malagasy ny postra malagasy ny fitondram-panjakana ankehitriny dingana goavana ny vita amin'ny fametrahana ny aitao arak'ady mirindra eto anivony ity orinasa-panjakana ity. No atsaraina manarak'izay ny foto-drafitrasa rehetra manerana nosy ary ny tena goavana dia nitolotra omena ny vahoaka malagasy hitantaratra amin'izao fotoana ireo asa efa natao hatramin'izay ho ny fanazavana. Miverina ny mpanjifa ny postra amin'izao fotoana izao. Nyamiverina hitan'ny mpanjifa zany ny fivoaran'ny postra amin'izao fotoana izao dia miverina ny fitokisan'ny olona. Miverina na ny olon-tsotra io na ny mpandrara io na ny orinasa dia miverina miazakazaka mampiasa ny postra avokoa. Postra malagasy amin'ny endriny vaovao no hita manomboka eto. Tahaka ity maso-ivoa eto Antaninarenina ity avokoa no tazana manerana nosy araka ny fanamby napetraka ny fitondram-panjakana ny amin'ny fampiroboroboana sy ny fanovana aitao arak'ady mirindra fa indrindra ho fanatsarana sy ho fanamorana ny tolotra eny anivony sampandram-panjakana hoy ny minisitra. Ankoatr'ireo tolotra nahafantarana ity orinasa-panjakana ity hatramin'izay hijery manokana ny lafiny sosialy ny orinasa manomboka eto. Nametratsika an'ilay hoe agence na microfinance ihany koa eto anivony postra malagasy izany hoe afaka manao an'ireny microcrédit na fanomezana industrie trosa fangalana fampindramam-bola azafady eto anivony postra malagasy ohatra ao anatin'izany fametrahana le carte visa hoe carte hipoketra efa fantatrika zany ao anatin'izany ihany koa fampiasana ny hoe mobile money antsoina hoe postra money fa dia maro ny fanavaozana natao teto anivony postra malagasy fa dia ity eto Antaninarenina ity no ahitantsika an'izany fa izy ity moa tsy hoe eto Antaninarenina ihany fa ny amin'ny faritra rehetra koa dia efa natao ohatran'ity daholo hoe rebrandina ny antsointsika anazy. Nosokafana nanomboka androany ho an'ny daholobe moa ny maso-ivoa ny postra malagasy etsy Antaninarenina io.